Isan'ny fanatanjahantena be mpitira eto Madagasikara ny baolina kitra sy ny baskety, ny kojakoja ilaina amin'ireny fanatanjahantena ireny no entina amintsika ao anatin'ity sary ity raha tsy resaka tsika afa-tsy ny baolina kitra. Ny baolina kitra ohatra ny baolina zany dia manana ny mampiavaka azy, misy ihany koa ny kalitaony samihafa toy izay ihany koa ny baolina fampiasa amin'ny tontolon'ny baskety. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 4,000 ariary eo ny vidiny iray amin'ity fitaovana ity, mahaliana ny maro ny fividianana izany satria sady fanatanjahantena no fialamboly ihany koa raha tsika ny sary. Samy manana ny vidiny avy moa ireny baolina ireny, na foot izany na baskety. Raha ny foot ohatra dia 3,000 ariary ny vidiny ambany indrindra, raha 7,000 ariary kosa ny tena lafo. Ny eo amin'ny baskety indray 3,000 sy 1,000 ariary ny tsara indrindra, ary 7,000 ariary kosa ny kalitao tsy dia tsara. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra moa dia ireny akatoko ny fidiran'ny mpianatra ireny no tena mandeha ny tsena. Karazany betsaka, misy eo amin'ny karazany 4 eo, misy Montaigne, dia Spalding, Wilson, dia prix farany lafo indrindra zany 650,000 marque Wilson, dia farany mora 190. Le zany eo amin'ny fidiran'ny mpianatra aloha zay zany tena misy tsena, fa amin'izao misy fa kelikely tsy dia misy tsena be zay amin'izao. Dia ny école no tena be mpanjifa ato aminay, fa amin'ny vanim-potoana ohatr'izao zao misy fa le ohatra hoe le tena mpanao baskety ankizy manao sport reny. Dia ny foot indray misy karazany tena be ny foot, na ny prix na ny qualité misy karazany betsaka. Misy ny moyenne dia misy ny tena tsara, misy ny tsara ny qualité. Amin'ny ankapobeny indray dia tsara ny tsenan'ny baolina eto amintsika, ary tsy mifidy taona ny mividy azy ireny, na ny foot na ny baskety. Isika eto Madagasikara moa izay mbola manafatra ny baolina avy any ivelany.